Barakalera. Barakalera. Bonsoir, Madame Lourlou. Jomik, Kaisa Kaisa. Miala Rajul. Miala General Bomb. Para champs anmi jarabeja. Bon, alors que tu gars. Ni tena hoe falmeraba dia fomba fanao fotsiny zay a fa mipotratrika amin'ny tena mety. Miala tsiny fa ohatrany kapotrapotra le dala satria mipotrana indray be rano be le dala. Biasa loatra androany tsy nisy fotoana mba hoe nanaovana sport kely a. De mba nanala an'io, de mba anseura zesy ny karazany de mba malala fomba. Akory aby atsika mbola tsara. Akory manahoda mijarabeja. Akory aby tatatora bary. Zao an. Raha iza zany ny antanina de zao. Personnellement, tena tafiditra ao anatin'ny piège. Tena hoe piège. Napetraka sy ny rafetana Andriamatonga ny Rajel na i rapilay. Zao manko le izy an. Rehefa olona zany ny fety sy kapotsaka sy totakely dia ny tenany aloha zay vao ny hafa. Ny tenany aloha zay vao ny hafa. Done apatrivitsika kely fotsiny ny hoe nanomboka tany amin'ny mandat voalohany jusqu'à hatramin'ny mandat zao. Fatrika survol rapide. Maro ane zay crise nandalovany Andriamatonga ny Rajel zay. Surtout tamin'ny élection hoe tena tsy lany io. Raha vao mianahana. Fa zao Itsay na IPM na Christian Tsay de piasa be n'Andriamanitra. Tanareo le fonctionnaire tamin'ny andro vazaha. Fonctionnaire tamin'ny andro vazaha zany ninina teneninao. De tsy laitsakisika fa mibaky ny vazaha ihany nataony. Na de ampiana ny tady kirarony anazy ary io de io ihany nataony. Piasa be n'Andriamanitra hoy ny dadabe anay zay tamin'izany. Teo ary zay assurance sangeda be goavana hoe amina resaka gouvernance hoe inina akinina am'le boity de vitany daholo. Akinina amin'ny élection vitany. Tsy bomba neny nanao ny élection fa tsy hay. Tsy bomba neny no bomba nisan'ny hoe ny olona karazana caution morale le technique nga e dissuasive amin'ny resaka fandehan-draharaha. Fa resaka fangalaram-bato. Resaka CNI sy ny karazany assurance tanteraka ho any Andriamatoa. Assurance vie. Tanteraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy haiko Christian zany. Ny mahay de mahita. Ary natsapa tany an'olo tany lavidavitra tany tany ampanaovana an'izany drafitra. Sy tetika matipaky. Fanjavatra tsy maintsy atao. De niposena ny Andry Rajoelina androka ny Tsay Christian. Io izy io. Io izy io. Analyse des faits et les conséquences que cette situation puisse en avoir. Inona ny dinamika entin'izay zavatra zay.
Raha araky ny fantatra aloha dia tsy hay kristian dia olony mamy ravatomanga. Raha araky ny fantatra dia mamy ravatomanga singama André Rajoelina dia efa miady. Ary misy ny cinéma be dia be amin'izao fotoana izao sy ny karazany. Zay fantatra hoe iza ny tompon'ity tanàn'ity, iza ny tompon'ity tongotra ity. Fa zavatra fantatra aloha dia ngiatsay dia olony ngia mamy ravatomanga. Dika zay dia zao. André Rajoelina se voit affaibli. Affaibli sur le terrain avec les VAOC. Affaibli sur le terrain bientôt avec les députés. Affaibli sur le terrain bientôt avec les politiciens de sa clique. Et affaibli dans l'ensemble de l'échiquier politique. Il lui reste que la gendarmerie, que moi je pense fort qu'eux aussi ils vont lâcher prise. Ça disait, hein? Tafiditra tanteraka anatin'ny kajy ho an'izay architecte nanao an'izao zavatra io, Andriamatoa André Rajoelina. Le point de départ de sa chute, c'est le fait de limoger Ntsay Christian. Pourquoi? Il pense que ça va atténuer, calmer la situation, les problèmes. Mais ça aura un effet pervers aux vazazay. Tsy araky ny eritreretanazy ny zavatra hitsanga. Qui c'est qui va accepter? Qui c'est qui va aller voir dans les conditions actuelles politiques? Il y en a qui au Premier ministre Andriamatoa André Rajoelina. Dites-moi. Lui-même, après avoir assassiné ses compatriotes par ses bras armés, que sont la gendarmerie, que la gendarmerie. Et non, Zani, ou nommé le Premier ministre, un Premier ministre Pamounul, qui a le sang des Malgaches sur sa main, sur ses mains. Solo, hein, mais à la Chine. T'as fait d'un piège au raga. Mais à la Chine. Fa la limite, RGPM, ma douce. A fa douza. Au moins, ça te dit un malagas, tout. Yaraka am gasya, yaraka am voka amizay a. Satria, tsisy réserve, tsisy zavatra tsony afaka mitanaka hoe io ambany bankinao a, amy ma républicain na fonctionnaire ana, haut fonctionnaire. Tsy ho gaga rapitso, raha mahita gny dia, tsy Christian miaraka amy vahoaka. Tsy ho gaga rapitso raha ino parti an'io gouvernement io rapitso, miaraka amy vahoaka. Oui. Tu t'es engouffré dans la gueule du loup, dans un bordel pas possible. Michel Labzé nomena PM, sai, ary efa nilazaina ianao fa nanondratana hoe fantatro zany. Ary
fantatra zay nefa Michel no mizara vola teny amin'ny mpianatra e. De Michel avy anao ataonao PM di passé eny amin'ny député ve zany? Tina ninganinao amizay anao e. Ny député ne mametraka hoe retina izy e. Donc je ne serai pas surpris demain, chers amis députés, pour saloper la situation. Parce que lui-même, il veut saloper la situation. Il veut encore avoir le contrôle alors qu'il est en train de tout perdre. Sinon, il l'a perdu depuis une semaine. Je ne serais pas surpris que demain, les députés vont remettre Tchèque et You, candidat unique. Tu seras dans la merde, hein? Et je ne serai pas surpris non plus que demain, les députés demanderont ton empêchement. Même non majoritairement, la député, non, non. Voilà. Aiza amizay reto Amazone anao reto, mahay manolotsaina ve reto Amazone anao reto? Firy volana amin'ny teny anao zay manangary anao sady kabinety. Mba mihaino avy anao. Mba eo anao zao mba vonina iara-iasa ndray nevitra atsoy ary zao anatin'ny atsasakady anao. Itesteko anao. Sa anao ve miteny fa tsy manana numéro anao, manana anao. Tianao tonoko amin'ny fianakavian'ny malagasy eto ny numéro anao. Na ny telegram, na ny WhatsApp, na ny Indi zao. Na signal. Tsy vonina ny iara-iasa malagasy anao. Fa miplasinao mamaky anao de mody manao mampalahelo anao. Dina anao mody manao makanjo mainty eo. Si zany vaky lohany soronao tsony. C'est toi qui dois démissionner. Mets ça dans ton petit crâne. Tu dois démissionner. Vite et bien fait. Dans le meilleur délai. De mbola mitendray zay hoe miala de mbola bonheur. Fitahany miaramila fotsiny eo mandovo vola tsinona. Voka daholo ny vola amin'ny camion, voka ny vola amin'ny camion. À un moment, le ministre des Finances me dit, j'en ai marre maintenant. Qui te dit que demain, non plus la ministre des Finances ne quittera pas ton bateau? Si ce n'est déjà fait, mon gouvernement rave. Vous ravez le gouvernement de PDB, nous l'avons vu, mon cul, c'est du poulet. Je suis désolé pour les mots. Promettre un homme, tirer na toile, subvention, il était 4 avance-bourg, PO, à l'une indemnité, et là, zone, on tient indemnisé, moi, j'étais pas là, c'était Nirad Rafalman qui était mon employé à l'époque. C'était notre gérant de la société qui s'appelait Computer Center. Nismay tao biorika tao anay. Remboursé ara 1 milliard 800 anay, de hitanao eo ny revy. Teo, John Nelita teo, iza koa le bandy akiray iny. De matanjaka be iny tam'izany. Ho jerena daholo fa remboursena daholo, ipehana daholo. Raza misalasala makeny ambotsolôtra fa eny any ipetraka. Voalohany any ny raisina, faharoa ny raisina, fahatelo aveo tsy hitatsony. Jusqu'à hatramin'ny izy teo. Adingo ny anaran'izy teo sady. John Nelita maty iny. Netiny nahafaty azy iny, herinandro alohany iny. Mbola nireklame président. Il est indemné tena any ohatra ny maty John Nelita aveo une semaine après. Ino koa raha tenitenina an'ity zany efa tsy amin'ny izy. Zay le izy. Yandro concept, oui. Merci, va me quitter. Yandro concept, John Nelita,
Ny Rady Rafalimanana koa teo de nisy mandiafa. Ny Rady Rafalimanana représenté ny compétence sanitaire. Ana zay. Fa tsy amin'ny anarako. Raha kely indrindra ny anay tao 1 milliard 800 tam'izany. Enda amin'izy ena fa aza matahotra fa tonga de dona kely tam'izany moa zany tonga dona kely de sa matran'ny Rady Rafalimanana. Ianao manofo matokitoky anio ianao. Ianao arany vitany managadranao raha vao mitapitapy eo. Sanaparaty gadrainy koa ny Rady. Fa tsy vitany. Karaha izany Andry Rajoelina zany mbola averika ny raha misy olona balaroro raha misy olona trandangy, raha misy olona mpanao promesse tsy hoe ivrogne fa de drogué, zany ny voalohany zany. Ka raha midiny Andry Rajoelina amin'ny apiteurana nareo menakavy de manekeny dana manao premier ministre ny Andry Rajoelina. Zavatra ikaviana be ny institution député zany raha hiditra am'izany nareo de empêchement atao. Fa nareo manatra ny empêchement eny a PAIB na eny amin'ny HCC de mety ho vahoaka fa ho avy ny vahoaka manalikisany am'izay fotoana zay. Sahako ny garantir anareo am'izany. Manalikisany vahoaka no avy eo. Sortez vainqueur, nareo député. Sortez vainqueur. Tsy rariny eny nanaovana Jocelyne zany any de Gaulle. Indreny izy am'izao fotoana zao satria niaran'ny Andry Rajoelina. Nefa nanaovan'ny Andry Rajoelina azy raha takin'inona. Takin'inona. Na isaka ohatran'ny vulgaire parasy. Reo député reo hoe zarafa député fotsiny. Fotra mipiasa keliny le rivo fieritreretany andreo. Piasa keliny. Normalement koa satria redevable va tsy élu raha tsy izy. Il est grand temps maintenant les gars que vous montrez, vous sortez vos griffes. Vos personnalités, la vraie et la réelle. Nareo nambinina ny ambositrany mba tsy mpamandratra an'io ihany. D'accord? Zay ngamba mia. Ny androany tsy ny zavatra tiako lazaina. Tsy mampiveninina ny démissionnaire ny... Wow, beaucoup de café ma chérie. Donne-moi le sucre s'il te plaît. Tsy mampiveninina ny nanalana ny ngah tsaiky Christian. Au contraire, vao maika mampety ny zavatra. Nahazo namany tsika. Ao anatin'ny tolona. Mafata ary sahako milaza aminareo fa efa nisany efa nisy tamindreny ny eritseritra hoe démissionne. Fa na izany anaty zany tsy ny démissionne tamin'ny fotoana mba nangatahana nareo ao anatin'ny tolona ataonay nareo, vous ne serez pas les bienvenus. Je suis désolé de le dire, vous ne serez pas les bienvenus. Restez tranquille dans vos coins. Si vous voulez nous aider, mettez-vous en contact avec les Gen Z. Na avec eux, Tchèque, ça y génération boomer. Satria anomboka ianga koa zay. Gen X nenay zany. Nasaby koa nenay. Gen X. X. Gen X. Zay ha. Fanao velomontsika. Aza manaiky lembena na mitony tolona ary azaky fa me mafy io. Ary ho tanteraka any le nofoko hoe navelan'ny gendarme mibasy sy ny tafondro fa navelan'ny itolona ny vahoaka malagasy. Satria ny tena marina de zao i Andry Rajoelina ny problema sy olana amin'ny firenena de mody be salaka fotsiny eo izy nefa ny raviny tsy misy. Zay do mantoko mandram-peona.